diako malala ao amin'ny tompo ho ampitombona ho aminareo lalandavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Zava-masina ny fanasan'ny tompo. Zava-masina ny fanasan'ny tompo. Azontsika tarafina ao amin'ny mofinainantsika anio izany. Korintianina 1:20, ny andininy 7:20 hatramin'ny andininy 4:30. Zava-masina ny fanasan'ny tompo. Ny diran'ny fitsitokotokoana na ny fitiavatena sy ny samy maka ho azy ny fiainan'ny fiangonana tao Korinto, ary dia nipaka tany amin'ny hatramin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo mihitsy zany. Tena lasa samy maka ho azy ny fiarahana mandray ny fanasan'ny tompo, ny manana manakoanina be ka voky na ambaran'ny soratra masina fa tonga mamy mihitsy azy, ny tsy manana tena tsy nanakoanina. Eo ny apôstôly Paul no mitondra anatra ka miteny ny fiangonana manao hoe zany ve dia mba fanasan'ny tompo, andao hiverenana ny maha izy azy ny fanasan'ny tompo marina. Ambara arak'izany fa zava-masina io fanasan'ny tompo io ka tsy tokony ahitana taratra fitsitokotokoana, tsy tokony ahitana taratra fiainana samy maka ho azy toy izany. Zava-masina io fanasan'ny tompo io ka tokony hahatsiaro fiombonana mandrakariva ny fiangonana fa tsy samy minan'ny azy. Mampatsiaro ny apôstôly Paul fa tena fahamasinana ny maha izy azy ny fanasan'ny tompo, satria aza donona fa ny fanasan'ny tompo ane ka tena ny Kristy e, ny fanasan'ny tompo ane ka ran'ny Kristy e. Kristy no miteny hoe ity ny tenako, ity ny rako, masina sy mitafo ny fahamasinan'ny Kristy, arak'izany ny fanasan'ny tompo. Noho izany, satria zava-masina ny fanasan'ny tompo, dia takiana ihany koa ny fananan'izay rehetra mandray fanasan'ny tompo fahamendrehana, fahamasinana tahaka izany. Izany no anambaran'ny apôstôly Paul fa tsy maintsy manana fiomanana, tsy maintsy mandinika ny tena, tsy maintsy mitaha fahamendrehana, satria zava-masina ny fanasan'ny tompo. Ndra ho tonga fanameloana, ndra ho tonga any amin'ny sanatrian'izany fitsarana ny fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'ny tsy fahamendrehana na ny tsy fahamasinana. Mampitandrina ny apôstôly Paul fa ny fanasan'ny tompo dia tsy azo raisina amin'ny fanatsy mendrika, satria zava-masina izany. Eto ary dia miariary ny fahamasinan'izany fanasana izany, ary tsy gaga isika raha mahita fa iainan'ny fiangonana protestanta mandrakariva izany. Misy anarana maromaro azon'ny fiangonana iantsoana ny fanasan'ny tompo. Azany mahatonga antsika mampiasa azy manao hoe fanasana masina, sakramenta masina, satria masina ny fanasana. Azo ataony miantso azy toy ny fiantson'ny fiangonana sasany hoe communion, fa azo atao koa ny miantso azy hoe la sainte seine na ny fanasana masina, satria mifono ny fahamasinan'i Kristy. Noho izany, satria masina ny fanasana, dia iantsona ny mpino, indrindra ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra, ny hanomana ny tena eo ampandraisana izany. Ny apôstôly Paul no efa miteny fa misy ny efa
narary. Misy mihitsy aza nefa maty noho ny fandraisana ity fanasany ity amin'ny fanatsy mendrika ka tonga nandray fanameloana ho an'ny tenany. Ary tsy mandeha ho azy ry havako malala ny fiainan'ny fiangonana manatanteraka ny akatoka ho amin'ny fandraisana amin'ny fanasany tompo, akatoka fanomanam-panahy, akatoka ananana ny fahamendrehana. Ary tsy ny akatoka ihany fa ny fahavononan'ny mpino mandray ny fanasana amin'ny fahavononana rehetra, amin'ny fahamasinana rehetra, amin'ny fahavononam-po sy ny fahavononam-panahy. Izany no manambara fa mifantoka amin'ny fanasana marina isika. Izany no manambara fa vonona handray ny fanamasinan'ny fanahy, handray ny fanadiovana amin'ny fanasana masina isika. Ndao ary havako, aza mihevitra ny fanasan'ny tompo toy ny fahazarana fotsiny, ny amin'ny fihinanana sy ny fisotroana fotsiny, fa hoy ny apôstôly Paoly azonareo atao any an-trano ihany izany. Fa ankehitriny handray ny fanasana masina isika ka ho vonona amin'ny lafiny rehetra. Dia ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Misaotra sy midera ary mankalazanao zay Andriamanitro noho ny fahamasinanao, noho ny voninahitra mamirapiratra amin'ny fiainanay, noho ny fanasana masina zay zarainao aminay, izay tsy mendrika, izay tsinotsinona, izay mpanota, dia nomenao zany fanasana zany, anandrana ny fanasan'ny lanitra, andray anjara amin'ny fanasana zay voavoatra ho anay rahateo any amin'ny fiainan-danitra. Misaotra anao zay Tompo, avonina manomboka ankehitriny ny hanamasina, ny anome ny anjara toeran'ny fanasana eo amin'ny fiainanay. Ankehitriny zay dia mitondram-bavaka manokana ny fiainam-panahinay, ny fiainam-pinoanay, ny fiainam-panoratenanay hifanaraka amin'izay efa nekenay sy izay efa nentsonao anay. Fa ankehitriny koa zay Tompo Andriamanitro, mivavaka manokana ho an'ireo rehetra zay mandrara amin'ny asa tena, na ny asa tanana zany, na asa mahaleo tena. Ianao Andriamanitra ilay fahazavan-tsaina no hanazava ny sain'izy ireny hampiroborobo sy hampamendrika ary hampahomby mandrakariva ny ezaka ataon'izy ireny. Dia hampahomby azy Tompo mba hitombony ny fanomezan'ny voninahitra anao amin'ny androm-piainany rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay, nanaovanay zany vavaka izany. Amen.